satria izy navita ny zavatra rehetra ao atsika. Amen. Ataontsika isotra ny tompony amin'ny fotoana andro maraina eo amin'io fiainanao io a, eo amin'ny misy anao io a, na zay tsy misy a, zay iainanao sy zay mbola tsy iainanao a, dia ny zavatra sain'Andriamanitra ataonao dia zao a, misaora azy fotsiny. Sarato ny tananao a dia mankasitrahany fonao manontolo a, efa ny sitrapon'Andriamanitra ara-pisaorina sy ara-pankasitrahana. Sokafony ao anatinao dia velary eo anatren'Andriamanitra. Miankina amin'ny ara-petrao izy eo amin'ilay toerana afaka vita hikarakara sy mikontrôle ny rehetra momba ny fiainanao. Raha tsara indrindra amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta, drehetra izay manofahofa tanana amin'izao maraim-baovao zao. Velonaina soma tsara, no tehirizinao a, nomenao tombonandro a, no tahinao a, no tarianao. Misaotra ny amin'ny fotoana maraina, misaotra ny amin'ny fanatrehanao sarobidy hitondra famelombelomana, hitondra fanairana, famoazana, fananganana, fantsiana, fampaherezana, fampatanjahana. Misaotra ny amin'ny tsiraray avy a zay miaino anao amin'ity fotoana ity a, amin'ny anara maherin' Jesosy a. Amen. Mahazo toerana vetivety a. Teneno akaikinao a, tonga soa eto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao hoe a, manana teny ho anao ny tompo hoe. Amen. Androany maraina manokana antsika dia hiaino an'Andriamanitra miteny amintsika hoe vahao a ny tena olana. Androany tsika tonga eo anatren'Andriamanitra miteny hoe tompo reto misy zavatra tsy vita dia zao ny valiny a, vahao a ilay tena olana. Androany maraintsika mitondra ny fahasahirana antsika miatrika zavatra tsy vitatsika satria mihoatra ny kapasite atsika. Fa Andriamanitra mampitondra hafatra miteny a, vahao a le tena olana. Rehefa miaino an' Jesosy tsika mampianatra momba ny fandraisana dia zao ny teneniny: ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Eo imason'Andriamanitra zany a misy ny tena. Zany hoe raha fandraisana andresantsika eto am-pampidirana, ny sakafo dia azo hohanina tahaka ny mofo toanaina manoana. Fa hoy Jesosy, ny nofoko no tena fihinana. Zany hoe raha avy mihinana ny sakafo rehetra eritreretinao sy tianao sy faritanao ianao hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva ka tsy nihinana le tena fihinana, dia misy zavatra tsy ampy eo satria le tena fotokanina ho anao no amaivanao. Ino ny fotokanina io? Fandraisana. Miaino ve tsika e? Ny rako izy no tena fisotro. Raha sanatria zay ianao tsy tafasakafo maraina ka hatramin'ny hariva fa fandraisana nataonao dia mety. Fa raha avy nanatrika festin ianao, sakafo be, buffet, niatrika bahut, tiroir, zay fiantsoanao azy ihany, fa tsy nanao fandraisana ianao a, dia maty antoka. Isaia 5:5-9 a, zao ny tenenin'Andriamanitra ny anaran'ny tompo a: ny fievitro tsy fievitrareo ary ny lalinareo kosa tsy mba lalako a, ho Jehova. Rehefa tonga amin'ny fanatren'Andriamanitra tsika dia mila hajantsika ny fievitrintsika zay tsy voatery ho marina ary matetika diso. Ny fievi-diso no mitondra fahadisom-panantenana ary hitondra fahakiviana sy famoizam-po. Fa rehefa raisinao le tena fahamarina avy amin'Andriamanitra dia tsy maintsy fanantenana sy fiadanana sy fifaliana no ao ambadik'izay. Eto a dia manahitra Andriamanitra fa tsy mitovy mihitsy ny fomba fievitr'Andriamanitra sy ny fievitrintsika olombelona. Laotsika hijery hoe inona ary le tena olana, satria Andriamanitra miteny hoe vahao le tena olana. Tena akaikinao a, zao ny tenenin' Jesosy aminao andro maraina hoe a, vahao le tena olana hoe. Zany hoe misy karazana famindrana toerana ny fifantohanao, miala any amin'le manahirana anao, makany amin'le tenenin' Jesosy hoe vahao le tena olana. Exodosy 3:7-9 a, zao ny tenenin' Mosesy amin'ny anaran'i Jesosy: raha tsy handeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala aty. Amin'ny dikateny fototra izy Mosesy hoe
raha tsy andeha ny fanatrehanao dia tsy miala eto zay, na ihany koa hoe tsy hanao na inona zay raha tsy miaraka aminay ianao. Io Mosesy io na io Moïse io dia anisan'ny olona teto ambony tany taorianan'i Jesosy niaina ministère de puissance, asa fanompoana fanehoan-kery isan'ny mahery vaika indrindra teto ambonin'ny tany. Fa manintsika miresaka an'izany mba ho takatritsika avy ao anaty hoe maninona io rangahy io no niteny an'izay nefa ny zavatra niainany le tadiavinao androany maraina. Le tadiavinao androany maraina iainany tsy ampy ho azy fa zavatra hafa ny tena tadiavina. Tsika indray nefa zany mbola amin'le niveau mbola mitady an'le zavatra efa iainany, mba hanairan'Andriamanitra antsika efa misy ny tena olana tokony ho vahana. Anisan'ny aina asa fanompoana feno fanehoan-kery Mosesy. Resaka rano dia nomen'Andriamanitra azy ny fifehezana amin'ny lafiny rehetra. Ny vaingana ny rano teo amin'ny ranomasina mena, resaka texture, resaka température congelé izy, resaka lokony novaina rano ely, resaka tsirony lasa mamy azo sotroina le rano mangidy tao rama. Ny fomba famoahana azy lasa avy amin'ny vato no mamoahana rano nefa matongo vato maina be iny. Zany hoe nampahitana zavatra ity lehilahy ity. Ary izy ny Exodosy 4:1-2 rehefa iaingo Moïse ka nahazo toky avy amin'Andriamanitra dia zao no lazain'Andriamanitra taminy amin'ny anaran'i Jesosy: raha mandeha miverina ho an'i Egypta ianao, indreo reo fahagagan'ireo zay nataoko eo an-tananao. Zany hoe misy zavatra napetrak'Andriamanitra teo an-tanan'i Moïse dia ny fafahana manao fahagagana dia reny hitantsika be dia be reny anatin'izany ny loza folo ny tany amin'ny désert, tena hoe fiainam-pahagagana. Amen. Fa mahavariana ozy izy io Moïse niaina fiainam-pahagagana io, raha tsy eo ny présence anao zay tsy andeha. Teto no nahitana hoe maninona k'Andriamanitra no mifidy Moïse, satria Moïse tsy nitoky tamin'ny stokina fahagagana teny tanany, fa Moïse niteny ianao mihitsy no ilainay. Raha atao amin'ny fomba fiteny hafa dia zao mety ho tenen'i Moïse tamin'Andriamanitra tamin'io fotoana io: tsy mirassuré anay ny miracle napetraka eo an-tanako, enao miaraka aminay sy izahay eo an-tananao no mirassuré anay. Averiko dia mba asianao tehaka aorianan'ilay izy, aoriana fa tsy aloha, avy aloha averiko ilay izy dia amin'izay mba tsy hoe manao cinéma tsika fa mamy be le teny mantsy dia mendrika omena an'Andriamanitra ny voninahitra amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny fihobiana. Ozy izy Moïse: tsy mirassuré anay ny miracle napetraka eo an-tanako. Ary fantanao tsara fa matoa Andriamanitra manome dia tsy manena izy rehefa manome ary tsy alaina iny rehefa nomeny. Mazava ve zay? Zany hoe rehefa nomeny iny dia zay anaovanao azy. Satria mahatoky be Andriamanitra amin'ilay fahatsoram-piainany dia manantena izy fa tsy ampiasainao amin'ny zavatra tsy mety na amin'ny zavatra tsy mandeha amin'ny laona na amin'ny zavatra ratsy ilay zavatra tsara zay nomeny. Matoa zany nomeny dia manantena Andriamanitra fa ho ampiasainao tsara ilay izy. Teneno akaikinao rehefa manome zavatra anao Andriamanitra hoe dia tsy azon'Andriamanitra ferana hoe ny fampiasanao an'ilay izy, fa manantena kosa izy hoe fa ho ampiasainao tsara ilay izy. Eo zany dia afaka mandray lesona ianao hoe rehefa tena folahanao sy tezainao ny ao anatinao hampiasa an'izay nomen'Andriamanitra anao dia arisika Andriamanitra hanome anao zavatra mba ho ampiasainao amin'ny tsara amin'ny manaraka. Asika ve? Toy izy Moïse efa eto tanako ilay izy ary fantatra fa efa nomenao dia tsy alainao intsony ary tsy averina intsony, afaka ampiasaiko amin'ny fotoana rehetra, na faly na tezitra na malahelo eto tanako ilay izy. Proof soreny Moïse ny tena na rehetra koa manaraka dia kapoha amin'ny vato mbola namaly ilay miracle. Ka ny miracle zany tsy midika hoe mahafehy toe-po ianao, nefa ny toe-po resaka fahavinirana, fahatezerana, lolo-po, fahasorenana, reny rehetrareny voalaza Paoly apôstôly teo aoriana hoe mampalahelo amin'ny fanamasina. Dikan'izay mety malahelo amin'ny fanamasina fa mamaly aloha miracle. Dia amin'izay le mamita tena ilay olona satria manina mamaly foana ilay miracle. Lanitra zany atsika e, lanitra tsy ho an'ny olona tezitezim-poana ka. Hitanao zay misy priorité zany tokony hiova. Tsisy ilana miracle ho an'ny olona tsy ho any an-danitra,
dia aleo ary ny fiainanao tsisy nininina mitranga fa ho any an-danitra fa ny tsara indrindra andro maraina sady misy fahagagana avy amin'ny fisehoan'Andriamanitra ny voatahiry ny fitondrantenanao no any an-danitra ny objectif final. Sy tehaka mafy tsara ao an'Andriamanitra. Ozy izy Moïse tsy mirassuré anay ny miracle napetraka eo an-tanako fa zao no mirassuré anay dia miaino Andriamanitra. Efa fantatr'Andriamanitra ny eo am-po Moïse fa mahafinaritra n'Andriamanitra ianao le miteny le ao am-ponao mihitsiny. Zay no mahatsara anao mivavaka am-po sy mivavaka miteny. Satria amin'ny fo ary amin'ny vava no miara-miasa zany no fonao sy mivavanao. Teo izy Moïse, tsy le zavatra napetraka eo an-tanako ny mampahazo antoka fa ianao miaraka aminay sy izahay eo an-tananao. Ary ozy izy Jesosy amin'ny confirme an'izany ato amin'ny Marka 10:17 zao lazainy Jesosy. Avec Dieu, mafimafy avec Dieu tout est possible. Miaraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia azo atao. Miinsiste Jesosy, tsy principe de Dieu le izy fa principe avec Dieu. Raha principe de Dieu mantsy no ampianaranao eto dia afaka appliquenao le principe de Dieu fa tsy voatery miaraka aminy ianao. Dia nefa n'Andriamanitra mihitsy ozy izy Jesosy le izy tsy any amin'le hoe atoroko anareo ny fahafahana miaina fa za mihitsy mifiaina ka raha tafasaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Mosesy nanana fahatsapana fa ny tena problème dia raha sanatria Andriamanitra ka tsy ety hiaraka amin'ny zanak'Israely intsony. Ny tena problème dia raha sanatria ka absent ny présence de Dieu. Ary zay le olona tian'Andriamanitra ho vahanao andro amin'ny maraina. Sekoly Famahana olana andro maraina enao no asen'Andriamanitra mamaha le izy. Ary le olana asen'Andriamanitra vahanao tsy le olana eritreretinao le manahirana fa le tena fototra mahatonga le olana be dia be lasa ohatran'ny hoe ela be sy sarotra be. Le izy hoe mivaha ihany ohatran'ny ela be. Ny hafana manafaingana an'izay mahatonga n'Andriamanitra manahitra antsika hoe tsy io le tena tokony ho vahana, ty le tokony ho vahana. Ohatra raha misy zao ny délestage dia tsy mifil ny kitikitihana hoe maninona ary ty fil ty tsy mirena, tsy any amin'le fil le izy. Tsy ny interrupteur ny pianao on sy off foana tsy ao le izy. Raha kizy ambasoloha ny ampoule hoe tsy any amin'le ampoule. Tsara le initiative anao fa tsy any amin'le tokony ho kitihana. Asika ve le izy? Mila misokatra raha-panany zanak'Andriamanitra manantona an'Andriamanitra. Na dia misy aza ny karazan-javatra mety manahirana antsika ary samy manana amin'ny couleur maro samihafa. Andriamanitra eto manaitra antsika fa ny tena olana mila vahatsika. Tena akaikinao isika ny mila mamahala izy hoe eny am-pelantanany safidinao ny amahana ny olana momba ny absence en présence. Eto raha vao tsy mihaino tsara dia very katesisy meno tsara. Ny tena problema tian'Andriamanitra ho vahanao isan'andro raha sanatria absent eo aminao ny présence. Dia jereo anie fa maninona Andriamanitra no miteny hoe amboary tsara fotsiny mba ho eo ny présence. Inona ty tenenina ny ambiny rehetra manaraka ho azy raha mbola eo ny présence. Taizana hitantsika an'izay o Jesosy miaraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra azo atao. Tsy any amin'le azo atao sy le tsy vita ny problème fa any amin'le hoe miaraka amin'Andriamanitra ve ianao andro amaraina. Tena akaikinao miaraka amin'Andriamanitra ve ianao andro amaraina hoe dia ao zao misy resy lahatra ary miaraka amin'ny foana hatramaraina ka hatramin'ny hariva kinona koa zany fanontaniana zany. Hitantsika le fanontaniana dia vaheno ihany mamaly alizy. Alléluia. Maneratsika Andriamanitra fa ny tena olana mila vahantsika dia ny absence de présence de Dieu. Raha sanatrika tsy eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny vahaolana ilayntsika andro amaraina zany tsy hoe iva le manahirana anao eo amin'le mahaolona fa ny ilainao Jesosy no vahaolana. Point faharoa ho zaraina amintsika hoe fa maninona inona ny para anjara nataon'i Jesosy teo amin'ny programme amin'ny famonjena mahatonga anao afaka hisitraka ny fanatrehan'Andriamanitra en permanence. Zay mba misy intéressé ve amin'izany fanontaniana izany? Dia aza avy eo maneno no tokony s'intéresser amin'izany.
Fantatrao mahatonga ny olona anankiray tsy dia miraharaha présence. Tsy fantany vidiny. Fantatrao mahatonga anao io tsy manary vary. Ianao no mividy azy. Tsangano ny tanan'izay maheno resaka aloha fa avy eo manangan-tana izay mividy vary. Fantatrao mahatonga ny olona manary vary, tsy izy no mividy an'io. Fantatrao mahatonga ny olona fiara anankiray latsaka anaty lavaka foana. Tsy anazy. Fantanao teny Jesosy raha tsy mahatoky amin'izay ny olona ianao, tsy omenana ianao, tsy afaka eo mihitsy, dia tsy afaka eo mihitsy. Tsisy idirany hoe pastera mahery vaika ny hivavaka ho azy, le karaktera mihitsy no mibloke satria maninona migafy izay an'ny olona nefa izay mba hapetraka Andriamanitra eo hitarafana an'le rapitso tsara lavitra. Fa maninontsika ny tsy maintsy mianatra an'ity? Satria lasa tsy azonao hoe inona ny sakrifisy nataon'i Jesosy mahatonga anao hoe afaka hisitraka présence. Lasa ohatran'ny komaivamaivana fotsiny hoe présence anao eto amin'ny fiainako ohatran'izay fotsiny dia vitavita ohatr'izay fotsiny. Teneno akaikinao, ho anao ilay izy mety vitavita ohatr'izay hoe fa ho an'i Jesosy hoe mafy be taminy hoe vao io ianao io. Dia maninona izany tsy maintsy resahana mba hisy valeur aminao. Ary izay mahatonga antsika mila mifampitaiza, tsy maintsy mitaiza ny ankizy. Hamantatra ny asaribidiny izany manjary tsy fantan'ilay izy. Afaka tantarainao fijalianao tamin'ny fahatany ranao mba hamantaran'ilay ankizy tsy ohatr'izao foana ny fiainao fa nisy Jesosy niditra tsera tao vao nisy confort. Tsy azony izany satria izy tsy nahalala an'izany fa anjaranao ray aman-dreny ny mampianatra an'izany. Eto misy olona miteny hoe izay loatra tsy nijaly mihitsy dia raina ny tompo fa ampianary foana ny zanakao. Ampianary foana izy. Alléluia. Inona no nataon'i Jesosy nahatonga antsika hisitraka présence? Mba tsy oro fanatrehana zasy ianao, ho tonga olona tsy manana olana resaka fanatrehan'Andriamanitra araka ilay teneny hoe VAHAO ilay tena olana. Ary mba ho tonga olona tsy hanamaivana ny fanatrehan'Andriamanitra satria mafy be ny nanomezan'i Jesosy an'ilay izy. Mba tsy ho adononao zany, mba ho ajainao zany, mba ho apetraka eo amin'ilay toerana mendrika araka izay nanaovan'i Jesosy azy. Jauna 14:17 zao no tenen'ny Tompo. Ny fanahy fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisiny, satria tsy hitany na fantany fa nareo mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ny zavatra lazain'i Jesosy eto momba ny fanatrehan'Andriamanitra dia izao karazana endrika anankiroa ny isehony eo aminareo sy ao anatinareo. Jereo tsara fa ny voalaza eto nefa dia izao tsy hitan'izao tontolo izao sady tsy fantatra izao tontolo izao. Miresaka momba ny vision tsy hitan'izao tontolo izao. Zany hoe ny vision zao tontolo izao tsy mahita fanatrehany, fa ny vision fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny masonao dia mahita ny fanatrehany. Ny fahafantaran'izao tontolo izao amin'ny fanatrehana mahatonga azy tsy mahatsapa ny fanatrehany, fa ny fahafantaranao ny révélation anananao momba ny présence mahatonga anao mahatsapa présence. Vision sy révélation. Ny fanatrehan'Andriamanitra zany dia hita sy fantatra. Misy révélation fantatrao mahatonga anao mifankahita amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy hita maso eo aminao sy ao anatinao. Fantatra. Teneno akaikinao ny fanatrehan'Andriamanitra hoe misy taona tsapanao, fa misy taona tsy tsapanao hoe fa tokony ho fantatrao. Ny ankabeazan'ny olona dia mametraka ara-pahatsapana ny fisian'ny fanatrehana. Izay no mahadiso ny fomba fiteny hoe tena nisy fanatrehana tamin'ny Zoma. Fa izy ianao no miteny fa Zoma ovinany tsy nisy fanatrehana. Mihaintsika. Tokony ho fantatsika hoe rehefa niteny Jesosy hoe ataovy le fotoana, eo izy zany. Misy voakasika dia misy tsy voakasika aloha, tsy haiko hoe taiza ianao le tsy voakasika sa le voakasika. Sao dia le tsy voakasika ianao mahatonga miteny fa tsy nisy présence atao. Fa misy voakasika foana ao. Dia tsy maintsy témoignage foana eo. Ny tsara indrindra dia izao misokatra ny ao anatinao mba ho isan'ilay voakasika foana ianao. Ary isany afaka hikasika azy foana koa amin'ny fotoana rehetra. Misy révélation fantatrao mahatonga anao hifankahita amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy hita maso eo aminao sy ao anatinao. Ahoana ny hahatonga an'ilay révélation hanome fahatsapana hifankahitako amin'ny présence. Jauna 8:29 tia anisany zavatra iangahantsika andro amaraina. Jauna 8:29 minaran'ny Tompo. Hoy Jesosy, izay naniraka dia eto amiko. Tsy nandao aho irery izy satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Jesosy dia nanana relation sy communion niaraka tamin'ny rainy. Ary tena nijoro avolombelona izy fa zasy ny ray ozy izy dia ray ihany.
zaho am'ray ny ray ato amiko a tsy za miasa fa izy tena hoe hitanao mihitsy ny hoe naizanaiza andehanan' Jesosy de miaraka amin'eny a ny rainy ary zay tenenin' Jesosy a de zay ny teneniny ny rainy ary zay mampa-intéressant be mifatongavan' Jesosy satria tsy nisy nafantatra tsara ny ray raha tsy tonga Jesosy ny refléter an'le image parfaite n'Andriamanitra zay nodisoan'ireo mpaminany teo aloha ny fangaro tamin'ny toetrany. Ohatra tezitra Moïse de matahotra dao ny zanak'Israël hoe tezitra koa Andriamanitra. Toy Andriamanitra pokany même pas azonareo ve le zafady fa mitaiza za zao ohatrany de lasa mianatra ny vocabulaire-ny même pas ozy Andriamanitra za tsy tezitra ka izy ny tezitra fa tsy za nefa tsy hitan'Andriamanitra zay afahany maneho fa tsy tezitra izy fa i Moïse ny teziteza pona rery eo raha tsy tonga Jesosy napafantatra hoe hitanareo ny hafanampo Moïse iny amin'ny Moïse iny fa zao ny tena oampon'Andriamanitra de naseho an' Jesosy zany a tao anatin'ny fiarahany tamin'ny mpianatra telo taona sy tapany a nahafahan'ny mpianatra ny aina niaraka tamin'Andriamanitra nidina teto ambony tany tonga olombelona mba ahafahany mifamaofao amin'ny olona ananana relation sociale amantarany olombelona hoe tena Andriamanitra hoe tena akaiky anao any izy. Amen na ohatra omeko anao par rapport an'le hoe inona ny aretan'i Jesosy atonga antsika hisitraka présence. Ohatra inona ny aretan'i Jesosy atonga anao hisitraka fanasitranana dia kapoka tanao misy zavatra mafy be atao vao sitrasitrana ianao io zany hoe tsy azontsika maivanina zany ny fanasitranana satria nisy olona niaritra atao teo amin'ny toeranao vao tonga maimaim-pona eo amin'ny fiainanao ilay izy. Inona no nitranga rehefa maty Jesosy? Voavonjy ianao. Inona nitranga rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy? Mpandresy ianao. Inona nitsangana rehefa nidina izy? Miakatra ianao. Asitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra moa. Inona no nitranga rehefa nisatrohana tsilo ny lohany? Narary aloha ny lohany. Dikan'izay miala daholo migraine andro amaraina amin'ny anaran'i Jesosy. Faharoa, nenao tsy couronne d'épine fa couronne royale. Nesorina ny akanjony mbola mihaja le nitanao amin'ny film rehefa miboridana mihitsiny. Natao zay nitanjahany mba ho alaim-baraka hoe io ve ny mpanjaka sy Mesia fa niaritra Jesosy mba hahafahanao aty aoriana afaka hitafy voninahitra sy hitafy azy. Misy zavatra niaretany tao zany a zay ianao io zay isika vao afaka misitraka zay no atao hoe grasy. Tena akaikinao misy fahasoavana maimaim-poana ho anao hoe avy amin'izay niaretany Jesosy. Taontsika hijery hoe fa maninona zasy ianao afaka misitraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dikany hoe fanatrehan'Andriamanitra mantsy dia tsy mandao aho irery izy io Jesosy fa ovian'Andriamanitra nandao azo irery tampoka. Matthieu 27:46 zao ny tenenin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Naran'ny Tompo Eli Eli lama sabachthani. Dikan'izay dia hoe Andriamanitra nahoana dia nahafoy ahy ianao. Hitanareo amin'izay le Jaune 8:29 mijoro olombelona Jesosy hoe za mbola tsy navela na ray segondra azy tampotampoka teo amin'ny hazo fijaliana. Io Jesosy miteny fa tsy mba nilaozany rainy na dia ray segondra azy no miteny hoe Andriamanitra maninona nilaozanao. Ao a zany hoe nisy coupure zany teo amin'ny fiarahan'i Jesosy a tamin'ny rainy. Dia mety hiteny ianao hoe inona nidirako amin'izao problemako androany any ka mahatonga ny problème io misavovona be satria maivanao zay tantaraiko zay. Zavaiko Jesosy ilanao vonjy a niaritra ny mafy rehefa nisarana tamin'ny dadany. Enao tsy taitra tsy mivavaka ary 3 andro. Tena zany tena tsy manetsy akory ny volomaso tena tsy Baiboly zany moa zany dia efa tranokala sy efa kadratraka ny betsaka dia efa ela tsy nisokatra dia tsy manaitra anao mihitsy nefa ny manaitra an'i Jesosy hamaly vavaka anao na ray segondra tafasaraka amin'ny dadany dia efa tsy zakana. Fa te hiteny aminao fa nataon'ilay izy ho anao sy ho ahy. Hitanao amin'izay mahatonga an'i Jesosy niady mafy tamin'ny tenany teo Getsemane. Tsy le kapoaka fa vokatra le kapoaka tsy fanta fa raha vao hisotro an'io izy a dia hitondra ny fahotan'izao tontolo izao ho lasa ota eo amin'ny toerantsika hiantony eo amin'ny hazo fijaliana hitondra ny fahadisoantsika sy ny betizintsika menakavy reto. Tafiditra ny hafa aza mijerijery fotsiny hoe miaraka dolony zany dia misy raison le izy niala teo amin'ny présence dia nisolon'izay zasy ianao indray nampidirina teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy maheno tehaka ao an'Andriamanitra.
hoy Jesosy eo Matthieu 26:39 raiko raha azo atao aoka esorona amiko ty kapoaka ty nefa ka tsy nisitrapoka any anao atao fa ny anao raha misy ny nampahory an'i Jesosy tsy dia kapoka tsy fahafatesana tsy matahotra fahafatesana izy ny anara ny fiainana hitanareo a tamin'ny jery James Bond taloha reny dia rehefa mise présenté James Bond dia zao ny teneniny je m'appelle Bond James Bond dia Jesosy rehefa mise présenté zao ny ataony zany mandrakizay fiainana mandrakizay ka tsy haika ahoana moa ny ampidiranao fiainana mandrakizay any am-pasana tsy maintsy mivoaka io tsy maintsy miala amin'ny vato satria maninona tsy azo ny fasana sy ny fiainana tsy hita ho azonina ny fiainana mandrakizay any amin'ilay anarany mihitsy ny tsy azo ny olona mahatonga ny olona mitomany rehefa maty Jesosy izy nefa ny se présenté tamin'ny Marie sy Marthe zany eo izy mifananganana amin'ny maty ny résurrection ny tsy événement fa personne mampiomany Jesosy aza taitra rehefa atolotra ho faty a satria ny tena marina zany tsy mety maty fa manetry tena mba ho faty ho anareo e tsy any amin'ilay résurrection problème fa any amin'ilay fanamaivana ny olona ny zavatra nataon'i Jesosy enao za afaka misitraka ny fanatrehan'Andriamanitra io zany a dia nisy fiaretan'i Jesosy inona ny fiaretan'i Jesosy ny mafy-ndrindra taminy inona ny mafy-ndrindra tamin'i Jesosy io vavaka nataon'ny Getsemane io satria zao hatramin'ny mandrakizay fianombohana ka hatreo Getsemane tsy mbola nisaraka mihitsy Jesosy sy ny dadany tsy mbola nisy mihitsy fotoana ka hoe tafasaraka hoe déconnecté kanefa ny lalam-pamonjena mba hatonga ny zanak'olombelona tsy ho very mandrakizay dia tsy maintsy miditra volontairement amin'ny déconnexion mihitsy aloha Jesosy mba ho ampidirina ny connexion anao ohatrany hoe efa tena plan batteriany dia zao ny chargeur ny nomeny anao dikan'izay izy maty charge na levina dia enao ny ohatry mahazo power bank be ohatry mba mahazo vahany ery tena akaikinao maty izao anao io e fahasoavan'i Jesosy hoe misy miaiky an'izany ve atsangano ny tanan'izay miaiky hoe fa fahasoavan'i Jesosy maty izao ny fiainana re tanana reny zay hidina tsony fa mitiafa mafy an'Andriamanitra ny fisotroany Jesosy nale kapoaka teo Getsemane dia ampisaraka azy amin'ray ao anatina fotoana voafaritra ampisaraka io le tsy azo ny Adama sy Eva Andriamanitra miteny fa raha vao mihinana an'io ianao dia maty rehefa avy ny Eva tsy maty tsy tonga dia kendana tonga dia torana teo no eo dia nakotatra ny tsy maty akoriko nefa ny tian'Andriamanitra tenenina hoe tafasaraka amiko nareo ary ny fiafaran'ilay tafasaraka amiko a maty io le neken'i Jesosy teo mpisotroana le kapoaka ary naseho any teo amin'ny fiantsoantsony an'Andriamanitra tsy niantsotsony izy hoe ray eo satria tsy afaka niantso ray intsony izy noho ny amin'ilay fahotana izay nentina fa naka ny toeraka sy ny toeranao izy a nametraka an'Andriamanitra lasa nisy distance be Andriamanitra nefa ny fiantsony an'Andriamanitra hatramin'izay a ray raha tsy azonao zany tsisy présence zany io satria tsy azonao mividin'ilay izy lafo vidy be zany mahatonga anao io afaka hisitraka ny fanatrehan'Andriamanitra eo aminao a sy ao anatinao aza maivanina tena akaikinao noho izany renao zany hoe a dia tsy manana zo ianao hoe a anamaivana ny fanatrehan'Andriamanitra mafy be ny ainan'i Jesosy hoe a voatra zao ianao Andriamanitra tsy tia ota ka na Jesosy aza zanany tiany lahatokana ny rahana nanana fitokisana mitondra ny fahotana zao toy izao sy lasa ota teo amin'ny hazo-fijaliana teo amin'ny toerantsika ny solo tenantsika dia na Andriamanitra tia be azy ary tonga dia namela mosina azy tena tian'Andriamanitra ianao marina za fa zavelany mela mosina anao izy aoka ianao mety aminy amen Andriamanitra tsy tia ota fa Andriamanitra tia mpanota le olona ny tiany fa tsy le zavatra ataony nefa izay fitiavan'Andriamanitra n'le mpanota izay tsy ahavonjy an'le mpanota maninona ny fitiavan'Andriamanitra n'le mpanota tsy ahavonjy an'le mpanota alahelo be fotsiny tompo satria le mpanota tsy mety miova efarany amin'ny elo
nefa ny zavatra be deaibe fa niaretan' jesosy mba afaka isafidy tsara le mpanota hiala eo amin'le mahampanota azy ho tonga olo mba ovao. Mila mifo zany zasy ianao. Tsy hoe mandeha ho azy le izy hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany tokana mba tsy ho vezy rehetra mino azy. Tsy automatika ilay izy hoe nidiny Jesosy dia voavonjy ianao. Mila mandray azy aloha ianao, mila mino azy aloha ianao, mila manaja azy aloha ianao, mila manaiky azy ianao. Amen. Ary isan'ny mahasorenan'Andriamanitra dia isika mitoetra ela loatra eo amina fahotana izay efa ananarany antsika. Io nefa nanoloran'ny ainy zanany latokana dia mbola io ihany mbola ampalailovantsika azy isan'andro eo. Tsy mety zany. Mafy tamin'i Jesosy nanesorana azy teo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Izay fahabanganana nanesorana an' Jesosy izay no nampidirana antsika eo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Ny mafy amintsika sitrapontsika tsy tanteraka, faniritsika tsy voaefa ary ny planina petratsika tsy mitranga. Izay mafy amintsika. Fa mafy amin'i Jesosy raha tsy eo Andriamanitra. Mba mianaran Jesosy. Misy problème be dia be mety misy eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy izay tonga eto. Mety hofatrano, problème ara-bola. Eto indray mety tena misy manam-bola be problème sentimental, tsy mety voavidy vola mihitsy sentimaly anankiray. Problème zany tompoko. Problème zany. Tanareo amin'izay, eto misy tonga saina hoe tsy vita vola sentiment. Tsy vita ka. Jesosy mahavita an'izay fa tsy vola. Eto indray misy olona mety manana trangeza be fa tsy vitany intsony mikarakara azy. Problème zany. Dia hozy izy Jesosy nefa tsy izay le tena olana. Fa ny tena olana le fanamahivanana le fanatren'Andriamanitra mihitsiny. Fa raha apetraka eo amin'ny toerana maizy azy ny fanatren'Andriamanitra avy amin'ny fiaretan'i Jesosy ho anao dia afaka hisokatra sy afaka hivany zavatra rehetra ambiny manaraka eo. Androany maraina sekoly famahana olana miva ny olana rehetra. Satria misy zanak'Andriamanitra eto misokatra ny sainy sy ny maso ny vision, misy zavatra manomboka mitsiry vaovao sy mirehatra ao anatiny amin'ny fanapa-kevitra hoe tsy hanao tsinitsirina ny fanatren'Andriamanitra fa izay ny fototra tonga ny fiainana ho eo aminao. Amen. Nanao sakrifisy Jesosy mba ho tafasaraka amin'ny fanatrehany izy ampidirana anao eo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Ny mafy indrindra amin'i Jesosy ny tokony ho mafy indrindra amintsika koa. Ianao zany tsy tokony hisaina akory hoe tafasaraka amin'Andriamanitra zany fady an'izany tsika. Fady an'izany hoe tafasaraka amin'Andriamanitra zany. Inona ary no tokony ataoko mba afahako misitraka ilay fanatren'Andriamanitra raha ohatra ka fantatro zany fa ny tena problème raha sanatria absent les présences. Faharoa, inona nataon'i Jesosy mba afahako misitraka ilay présence satria izy nanao sakrifisy niaritra ho aho mba tonga an'Andriamanitra ahafoy azy. Dia rehefa nafoy izy tsy maintsy misy misolo ny toerany. Andriamanitra ohatr'izany foana mantsy izay miala tsy maintsy soloina. Mialany eo ambony sezy eo to dia efa misy mampiditra telo lahy be angasa roa lahy to dia misy solony eo. Dia ilay miditra to dia misaotra saotra Andriamanitra ova nisy niala. Tenenina akaikinao raha efa nahazo seza sy toerana tsara ianao hoe raha zah ianao mitoetra tsara ao amin'ny Kristy hoe fa raha vao miala ianao hoe dia misy misolo hoe vao niala Jesosy dia nampidirina ianao. Inona ny azoko atao ary? Karazany anankiroa ny resahako anao. Façon anankiray ao amin'ny fanosorana afaka manomboka amin'io ianao fa tsy tokony hijanona eo ary tsy tokony hitoetra ela be eo fa misy dingana faharoa ao amin'ny fanotronana ao ilay tena mampety sy mahasoa anao. Misy mazoto ve vonona mangetaheta ny iaino andre ary indrindra apiatra izay tsy mampiatra ndana mivavaka amin'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy. Apiarina ao amin'ny fanosorana moyen aingana be ahafahanao mifankahita amin'ny fanatren'Andriamanitra dia miresaka momba an'Andriamanitra. Tsotra be izy. Izay no mahatonga ny conversation antsika atao ao an-trano tokony miafara foana momba an'Andriamanitra. Fa ilay izy tena enjana be ilay guerre mondiale avo ilay tsy mampanina tafaresaka an'izay ianao fa mba ataovy miafara amin'ny momba an'Andriamanitra. Eny fa Andriamanitra ne efa niteny. Hitanareo ve? Ho atao ve zay sa toa dia eny zay zany lesy fa dia tsy hay moa izy zany ratsy ikirena satria dia zay dia mirava maina eo fotsiny. Fa maninona no miteny an'izay? Satria hitako tanaty Baiboly ilay izy. Exode
toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fa telo ambin'ny folo ka hatramin'ny fa dimy ambin'ny folo ny anaran'i Jesosy. Ary io Mosesy tamin'ny olona, resaka tamin'izy Mosesy, conversation samy olona zany dia zao ny teneur an'ilay conversation. Aza matahotra nareo mijanona fa ho hitanareo mifamonjeny Jehovah to dia miresaka momba an'Andriamanitra. Zay ataonareo an'io, ny Egiptiana zay hitanareo an'io dia tsy hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady anareo rangaha fa nareo kosa angina. Réaction fanatrehan'Andriamanitra. Ary io Jehovah tamin'ny Mosesy tonga dia mireagira ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa resahana. Mazotoa miresaka momba an'Andriamanitra. Tsy miresaka hoe tsy le point resaka hoe tsy hoe miresaka miaraka amin'Andriamanitra. Iny zany efa tsy resaka tsony fa iny zany efa examen vita efa nanomezana certificat anao iny. Ampahirezao amin'ny amen aloha e. Le resantsika eto dia hoe enao misafidy hiresaka momba an'Andriamanitra. Ka le zany manahirana pasteur sao dia tsy raikitra ny vatana resaka momba an'Andriamanitra. Alao tsy raikitrany. Misy olona hoe andany adiny telo eo tsy resana momba an'Andriamanitra tsy vidy akory izy. Ianao vao maneno taxi ny resaka momba an'Andriamanitra. Tsy efa fay ve? Resao any dia mividy izy tsara tsy mividy efa niresaka aloha ianao zay. Lizany hoe le miresaka momba an'Andriamanitra tonga dia ohatriny ty lampo ty. Raha vao tsy mipepaka ianao dia very. Nga tonga dia zany le izy e. Mba miresaka hay. Tonga dia menace nucléaire foana mantsy navoaka raha vao tsy méthode tsara zay. Teto Moïse tonga dia niresaka momba an'Andriamanitra. Tsy niresaka tamin'Andriamanitra izy fa niresaka momba an'Andriamanitra. Dia vao niresaka momba an'Andriamanitra izy tonga dia mireagira Andriamanitra. Tianao Andriamanitra ireagira. Resao momba azy. Resao momba azy ny zanakao. Resao momba azy ny manodidina anao. Atao feno resaka momba azy io muranao io. Zay moa fiantsoana azy. Le amin'ny fa sao dia misy mandeha mandoko ny tamboha indray rehefa avy eo. Tsy maninona koa lokoy koa ny tambohanao raha zay ny hitanao fa mety. Misy occasion be dia be ahafahanao miresaka momba an'Andriamanitra. Ny resaka mantsy mitondra atmosfera. Zay resahanao eo dia lasa zay présent eo. Andray miresaka zavatra hafa fa zavatra hafa manatrika eo. Mbola mety misy zavatra tsy azontsika fa andro amaraina ampianarin'ny tompo antsika miaraka eto dia mba azonao le izy. Zay resadresahanao ohatrany eo dia zay no manatrika eo. Misy dahalo ny any avaratra ny any dia zareo no mitondra tandrika io dia misy présence ny dahalo eo. Inona le présence ny dahalo? Le fanahy mampiasa azy. To dia efa mijerijery izy ary ty misy télé azo bataina. Aleo entina ty. Gaga ianao vao ahoana ny nahafantariny nisy an'izany to? Ianao miresaka lizy ary ohatraniko. Tenenina akaikinao fa inona ny zavatra resahanareo ao an-tranao hoe? Amaritra zavatra be dia be le izy mantsy hoe? Averiko, ny resaka dia mitondra atmosfera na mametraka atmosfera. Raha miresaka momba an'Andriamanitra foana ianao dia lasa atmosfera misy Andriamanitra no reny fanahinao. Zay mahatonga ny amin'ny fotoana fiankofana sy fiderana miresaka momba an'Andriamanitra le mpitarika sy le tononkira. Dia misy fotoana le tononkira indray to dia miresaka directement amin'Andriamanitra na miresaka aminao. Le tononkira miresaka aminao dia hoe maherezy ianao. Tanao mitodika any aminao le izy. Fa tsy hoe Andriamanitra dia tompo maherezy ianao. Izy ary tompony heriko tsy hitako hoe ianao no mily eto ambony tany azo amin'izay le miresaha momba an'Andriamanitra. Tsy hitako ane zay resahana momba azy. Zay mahatonga anao mila mamaky baiboly. Andriamanitra zany dia mpanokatra ranomasina mihitsy. Zay foana! Misy zavatra hafa ao. Tsy apozinao misy zavatra hafa be dia be ao. Andriamanitra afaka manafaingana. Andriamanitra afaka manafaingana sambo tsisy moteur 15 km/s. Inona missile faran'izay mandeha indrindra ny Russie hoe hypersonique sy tany
tongotra Jesosy ndray madeva tonga dia korotana mihitsy ny brosina petera. Jaona toko fahenina. Tena akaikinao tsy raha masina mena ihany no anaty Baiboly hoe mazotoa mitrandraka hoe. Luc 24:13-15 minaran'i Jesosy mbola resaka momba ny onction tsika hoe miresaka momba an'Andriamanitra. Io zany a tsy voatery hoe mety ny ataonao fa miresaka momba an'Andriamanitra aloha ianao dia tonga dia eo Andriamanitra manampy ianao. Nisy mirahalahy avy any Emosy, Kleopasy ny anankiray dia ny anankiray tsy nitononona anarana. Amin'ny Baiboly manao ohatr'izany misy tonona dia misy tsy voatonona. Indrindra vehivavy zany tsy dia voatonona loatra fa misy voatonona kosa ireo ary voatady alo vehivavy izay manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsisy idiran'ny transition atao dia izay fotsiny aloha. Dia izy mirahalahy reto nalahelo. Ny fototry ny alahelo dia zao. Nanantenan'i Jesosy hitsangana izy fa tsy nahitan'i Jesosy nitsangana. Fa tsy midika hoe tsy nitsangana Jesosy. Dia ao anaty fahakiviana, ao anaty famoizam-po, ao anaty ranomaso andeha hiala ny Jerosalema satria maninona? Tsy hita intsony izay hijanona miaraka amin'ny mpianatrako. Maître ary tsy hita akoriko. Hitsangana. Zany mitsika tenen'ny zareo eto hoe. Ary indreo nisy ireo lahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro zany akany amin'ny vohitra tao hoe Emosy. Tokony 12 kilometra raha ny Jerosalema. Dia niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjo izy. Kinona moa ilay zavatra nanjo? Jesosy rangahy dia tena antena. Izy io tena maty rehefa tena dia tsy nitsangana. Dia asa raha nitsangana raha tsy nitsangana. Miresaka momba an'i Jesosy. Ahoana ny réaction présence rehefa resaka momba an'i Jesosy zareo? Ary rehefa niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjo izy mirahalahy. Raha mbola niresaka sy niara-ny saina izy dia nanantony Jesosy ka niaraka taminy. Na zay ianao miantso hoe Jesosy io dia tonga eo izy. Na ianao miresaka aminy hoe fa Jesosy kosa aloha tena mahafinaritra fa le tamin'ny any dia eo izy eo manatrika eo. Dia miainanao izy dia faly izy mahainanao miresaka momba azy satria maneho ny voninahiny ianao. Vao niresaka izy mirahalahy tao anatina tsy finoana dia tonga Jesosy anovan'ilay tsy finoana tonga foana satria natsangany Jesosy ilay tsy finoana dia nazavain'i Jesosy daholo momba ny famonjena. Jauna 20:18-19 naran'i Jesosy. Ary tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe nahita ny tompo tonga dia miresaka momba an'i Jesosy. Vo ny hariva n'iny any mino aho zany fa reto mpianatra reto zany nandritra n'ilay maraina ny joroany mariva volombe ka hatramin'ny hariva dia teo foana dia tena Jesosy zany tena velona ve dia ahoana niresaka teo izy tonga dia mipotra Jesosy. Ka ny zavatra resahanao mila tandremana. Fehezo ny zavatra resahanao miresa momba an'Andriamanitra. Rehefa niseho tamin'ny Tomasy Jesosy dia zao no teneniny mino. Zany hoe le tsy finoan'ny Tomasy tonga teo izy noho ny amin'ilay miresaka momba azy anovan'ilay tsy finoana ho tonga finoana. Le tahotra tao amin'ny mpianatra novainy tonga fiadanana satria niresaka momba azy ireo mpianatra ireo. Azontsika ve? Izay ny momba amin'ny fanosorana. Fa ny fanotronana dia araka ny tenin'i Jesosy eo amin'ny Jauna 8:29. Tsy nandao aho irery ny raiko satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Le point voalohany miresaka momba azy ianao iny zany tsisy idiran'ny toe-panahinao fa misy idirany zavatra resahanao. Fa ty lalindalina kokoa ty ny toe-panahinao mihitsy no misarika le fanatren'Andriamanitra anotrona anao amin'izay. Inona le zavatra hisarika ny fanatren'Andriamanitra anotrona anao? Satria ianao manao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Misy fifandraisany amin'ny faneken'i Jesosy ianao ny sitrapon'ny rainy ny mahatonga ny rainy tsy mandao azy. Zany hoe Andriamanitra tsy mba mandao zay manao ny sitrapony. Ahoana moa iniry pasteur? Andriamanitra tsy mandao. Tsy mandao hoe zay manao ny sitrapony ihany no mba tsy mbalao zany eo ianao sy ny havanao raha tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Tsy tafiditra le tononkira lava be.
tiatsika be zany le hoe tsy mandao any tompo hoe iza anteny anao fa tsy mandao anao iza za raha ianao no miteny dia tsy mino satria finoana tsy avy amin'ny teninao fa avy amin'ny teny Kristy ka ny amantaraka izy momba to dia nahita parikina le parikina ne mety ho hita fa pneu mety manjavona tsy haiko hoe hitanareo ve le ohatrany hoe mamariparitsika zany mamariparitra eo fotsiny tsy fariparitana le izy sao izy Jesosy satria za manao zay sitrany mandrakariva mikonty any aparany ny sitrapon'Andriamanitra ataonao mahereza amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra na ho enjehana na imehezana na ho ailika ataovy ny sitrapon'Andriamanitra fa le Andriamanitra anaovanao ny sitrapony tsy andao anao. Andriamanitra tsy mba mandao zay manao ny sitrapony. Tena akaikinao, Andriamanitra tsy mandao zay manao ny sitrapony hoe. Teneno izy, Andriamanitra mandao hoe. Raha vao tsisy sitrapony ao. Azo tenenao zany pasteur tsy zakako mihitsy zany za efa blessé be teo amin'ny fiainako mbola teo blessé manaraka manaova sitrapon'Andriamanitra tsotrany le izy na tonga blessé hatramin'izay zany na tsofotsofoko tanaty vava amin'ny voay zany ny tanako dia mahagaga fa misy nify maranitra ka eo fa gainao tsy mahafantatra fa mihinana ny voay nisy ny teny hafa za tsy nino tanao am'izay aiza le problème tsy nify ny voay fa ianao tsy mino mba minomo hoe mba miainomo ho anatra matonga Jesosy miteny ny zavatra efa hitany teo hoe hitanao zay mahatonga n'Andriamanitra tonga olombelona mba tsy tenenao kizany Andriamanitra fa tsy olona tonga olombelona mihitsy izy mba tsy hanao taimbava ohatr'izany ianao tsy za amin'izay fotoan'izay tsy afaka hiteny hoe tsy micomprendre izy micomprendre anao izy ny dadany ary tonga dia maty i Josefa le nitaiza azy mialohan'ny etomboa ministerany azony Jesosy tsara zany ianao maty dady io oka zay leka izy tsy comprendre comprendre anao izy teneno akaikinao na tsy takatry ny sainao aza hoe Jesosy rery mahazo anao io hoe sa mahay nitehaka ao an'Andriamanitra Jesosy ny confident anao Jesosy ny meilleur ami anao Jesosy ny zoko be afaka hanampy anao aza atao tsinitsino izy le tokony afaka hanampy anao indrony na maevaninao okizay stop okizay ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny mihaona ianao sy ny tsy fandaozany ianao izy tsy mandao zao mety lavitra be iny izy tsy mandao ahy izy ny andro rehetra ka tsy mandao ianao eto ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra no mifankahita io sy mifanena io zany tsy azo amboarina hoe tsy mandao an'ny tompo tsy possible zany hoe sady mifoka ianao no tsy mandao an'ny tompo misy banga be zay ao na tonga fonao ao atonga anao itebiteby any hoe tena tsy mandao sa tsy mandao misavatra tsy sûr ao iny le tsy azo amboarina tsy psychologique iny fa spirituel dia zareo ane rehefa le misy fotoana ianao io mino fa natsapan'izay daholo tsika tsiraray avy reto ampivavaka voamaraina ampitenin'Andriamanitra nyeny fiderana namerina kely fiderana ataon'ry pasteur Jiva stative le voamaraina iny zany tena le miainga ny trano ianao tena tonga dia tena alleloia zanak'Andriamanitra tsy manondrana any dia misy zavatra mitranga dia tonga dia heninao be zany hoe tsy problème io hoe vita ny tompo satria maninona mety tsara ianao sy ny tompo amin'iny le fotoana iny misy fotoana le avy nanondrana ny alina vavaka fonina tompo le zavatra ifonina efa le mifonina fakimaly fa mbola naverina omaly any tonga amin'ny maraina sady tsy voavaka ny baiboliny tsisy vavaka ny hoe taio izay menakavy aminaran'i Jesosy ameny dia mivoaka ny trano tondro maso afa tsy miadana ianao mandeha ny an-dalana eny satria maninona manaonao foana tsy azo amboarina io any anatina izy ary tsy eto ny fanamboarina le izy fa tany an-trano no tokony efa namboarina ohatrany tsy ampitsampy vavaka fa andeha any amin'ny sekoly fa anfe mivavaka tsy vavaka mibetsaka eto Andriamanitra mibetsaka eto dika zay mila miomantsika vao miainga any an-trano efa tompo
Iza ampiasainao io. Izaniza. Fa tsy voamitsy ety, fiza mitotry tenenao, fiza mitotry. Tena akaikinao, Jesosy ao mampiteny eo hoe. Raha izy fotsiny hoe, mahaiza mandray hoe. Inona ny vokatry ny hoe Andriamanitra tsy mandao? Hébreux 13, 5 à 6. Naran Jesosy. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo, fa mianina amin'izay anananareo. Fa hoy izy, za tsy andao anao mihitsy na foy anao akory, ka dia samy manao hoe isika, Jehovah mpamonjy ahy, ka tsy atahotra inona no azon'ny olona atao amiko. Mazava be io Hébreu io. Rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao, dia mahatsapa fa Andriamanitra tsy mandao anao, dia afaka ny fitiavam-bola ianao. Lasa tsy matao eto raha tsisy vola aza. Satria fantatrao fa vola nandao anao, fa Andriamanitra tsy nandao anao. Misy olona avy eto mitady alahelo fa nilozany vola. Manam-baovao mafalo anao. Andriamanitra tsy mandao anao. Ahoana ary ny hatsapana fa tena Andriamanitra mihitsy ny eo rehefa tena tsisy vola mihitsy. Inona tianao tenena pasteur dia tena tsy asiana mihitsy ny atao paosy ato. Le fahatsapana tiako tenenina aminao. Aoka ny fahatsapanao tsy miankina amin'ny anatin'ny paosinao. Tsy tena mitsikitsiky alléluia fa manino misy 20 millions d'ariary atao amin'ny ilany. Dia izay ve mampitsika ianao? Dia raha hoavy ny fotoana 20 millions de trankalany ao dia ahoana? Dia tsy tsiky ve ianao? Efa zany ny anarantsika eto mba tsy hankina amin'izay ianao e. Zany no zavatra tsapako dia mba zaraiko. Misy fotoana to tena raha zany tonga dia manam-bola be tonga dia reto ny vidiko tena. Iny ary fa tonga le vola. Ohatrany tsy hitanao izany izay vidiana. Io vidio alay izay tianao io. Aloha ty biscuit anankiray ty. Ohatrany hay izika rehefa tena hoe alefa azo amin'izay ary raha mahasahy. Ohatrany tsy mahasahy indray. Zany io. Voavidina daholo ny chocolat rehetra. Raka amin'ny sokovavy. Fa tsy afaka hihoatra ny atsasaky ny tablety ny azonao hoan'ny isan'andro. Raha te ho salama. Manjary kokotra ny mpandresy ny manomboka rariva. Rariva ihany manoatra ny mpandresy. Kokotra. Ariva ihany tsy ela be io Hitanareo amin'izay. Azo vidiana ilay izy fa mety tsy voatery mahasoa. Ary hitako Andriamanitra misy taona roanjato nataon'ny aposinao. Aendrenao anatin'izay. Sady mivavaka tsara Andriamanitra, Dieu de l'impossible, afaka miainga amin'ny tsy misy tena faly ery Andriamanitra sisa fiandriany hoe zany ka finoana pure. Tena marina le zany reto dia ho avy Andriamanitra. Hitany amin'izay le fonao hoe ay manomboka me misokatra amin'izay ny ao anatinao hoe tsy miankina ny aposinao le izy fa miankina amin'Andriamanitra le izy. Eto be miteny ny mpanao boky Hébreu hoe rehefa tsy mandao Andriamanitra zay le sensation renao satria ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Eto le izy. Rehefa ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia tia ny sensation anananao eo Andriamanitra. Tonga dia izay ho azy tsy amboarina. Miaraka amiko Andriamanitra amin'ny anarana Jesosy tsy matahotra an'ireto voalavitsy ka amin'ny anarana Zany hoe atao contre-attaque zany le présence fa tsy velona tonga misy problème na batterie. Fa tokony dia automatique satria maninona? Renao mihitsy hoe en paix ianao sy ny tompo. Réconcilier ianao sy ny dadanao. Tsy manao izay mampalahelo azy vao maraina ianao. To dia renao le izy dia zay mitranga eo amin'izay to dia smile ho azy ny tarehanao. Taitra daholo ny mpanao make-up rehetra. Wow! Que passa? Fa naninona? Satria tsy voavidim-bolo izay fiadanam-po mampitsika ianao izay. Io azy hosorentiny koso voalohany, hosorentiny koso faharoa. Fa jerevana ianao avy eo manontany mety ve? Manodidina avy eo moa io teny hoe tsy mety fa dia ampahery ianao. Jereko amin'ny fitaratra aloha tsy jerena fa efa tsara ka. Azonareo ve le mba miaike rehefa tsy mety le izy. Ny mampety ianao dia mitsika avy amin'ny fahafantaranao hoe dans le droit chemin à la bonne localisation sy position. Tsy nanao izay nampalahelo azy vao maraina. Zay mitranga androany mety tsara satria maninona? Tsy mandao ahy izy. Miala amin'ny fitiavam-bolo.
satria eo ny présence miantoka na tsisy vola aza. Lasa misy contentement. Inona atao hoe contentement? Mianina. Content de ce qu'on a, si content de ce qu'on est. Lasa faly ianao amin'izay misy. Lasa faly ianao amin'io ianao io. Ianao anie tsara fa tsy tanteraka. Fa afaka mizotra ho any fahatanterahana satria mivavaka ianao ho any fahatanterahana. Lasa mipetraka daholo zany, lasa tsy misy complexe. Tsisy. Ty voloko ty maninona ty tsy mety mananina mihitsy. Nefa any ampitan-dranomasina misy mandoa lafo be ohatry ny volonao io. Le vao mifoha tonga dia bof tonga dia aleluia. Misy mitady an'io any. Asio anti-crème voalohany ty dia misy anti-liquide io. Vao misy an'io ty dia mibotsiny io. Nenao tsy mila an'izany. Nenao vao esorina fotsiny sarin-doha mipitika ny sarin-doha. Hitanareo? Lasa tsy mahay miapprécier tsika ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tenenina akaikinao, raha tsara ny ao anatinao hoe dia mahita zavatra tsara amin'ny masonao hoe dia mahita an'Andriamanitra tsara ianao hoe dia mahita ianao hoe fa tsara ny nanamboarin'Andriamanitra anao hoe. Ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra no anasitranana an'izany. Zay mivady zao ny resaka. Fampijery zay. Ay kibo tika afaka ekina ny tanana. Ianao zao tsy mety. Alléluia! Nenao vao petraka dia milatsaka. Nenahy sady afaka petraka eto, afaka ataoko eto. Mety. Hitanareo? Ohatran'ny hoe mampimely izy fa samy miapprécier ny fitondran'Andriamanitra eo. Aza mampitahy hoe tena raha za mainsotra, ratsy tarehy be anao raha mainsotra an'iny. Mampety anao boboly loatra an'io. Dia aza mitsiritra an'izay indray le mahiry mampety ohatran'io filifily io mety io fa aza mitady an'le tsy misy zay ny contentement. Lasa tsy misy ny contentement raha vao tsy tsara ny relationao amin'Andriamanitra ao amin'ny sitrapony. Dia lasa ohatran'ny hoe ka za raha vao tsy metimety mibikako dia mandahoa le olona. Mazava ve? Dia hozy Andriamanitra hoe na ohatran'izao ary ianao ka manao sitrapoko avelao andao zay andao fa za tsy mandao. Raha za tsy mandao anao tsy afaka miala ramose na bota be ary ianao. Lasa loha sekoly tokantrano androany. Nareo mety mieritreritra hoe zany ka hoe inona koa nidirana izany. Aminan'io le ara-bola aloha za tsy anao. Mbola tsy izay aloha. Satria misy tokantrano mikorotana no amin'izay resaka bika mikorotana anao. Sanatria amin'izany misy olona mety tsy mbola nahita mivady mifoha tamin'ny telo maraina mbola tsy nahita. Satria rehefa mifoha izy efa maquillé be le vehivavy. Bonjour chérie. Karaha sanatria sendra mivoaka maraina mbola tsy maquillé, pangala satria tsy zatra mahita an'le azonareo hoe tsy zatra mahita an'le raha matoa tsy maquillé zany. Aza zarina ohatr'izay vadinao. Tsy aoriana ny voady any amin'ny mariage no atao an'izany vao mangataka mihitsy izy hoe za ki ohatry ny taitra amin'ny to dia asio nifo-banga. Mbola ty. Amin'izay pure sy original be. Ny antony raha fenao io nifo-banga io tapaka lalan-draha io rehefa satria na tiana hainao manafina an'io fa rehefa tena mikakakaka ianao tsy vitanao manafina an'io. Dia zay mahatsara le hoe mifankafantara tsara maninona ary zany resan'Andriamanitra. Le olona roy roso mitokantrano tsy tokony zavatra hifanafenana. Tokony transparent tsara. Le izy kosa aloha tsy hoe ase hoy aloha vao miroso. Tsy zay manota raha vao zay. Fa tena hoe tsy tokony zavatra fenimpenina hoe zaki chéri tena mpandefa rivotra foana. Dia iny afenina. Ahoana moa tsy ahitana an'iny rehefa ho avy amin'ny fotoana tsy maintsy. Tanareo ve le lasa mena fiainam-patsorana. Verina ato raha vao tsy misitrapon'Andriamanitra ianao dia lasa misy complexe. Hitanareo amin'izay ve mahatsara be le hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra miregle problème be dia be. Problème entinao eo tsy mety hoe ny hofatrano tsy voaloha, mpanofatrano tsy mandoa, ny be dia be. Problème réglé ny tompo ankoatran'izay nefa miala ny complexe, miala ny tsy fahazahoanao aina eo amin'ile nanamboarin'Andriamanitra anao io le mampety anao io.
lasa misy fahasahina ao anaty ohatriny Hebreo le niteneniko teo andiny fahenina miteny hoe lasa samanao tsika hoe misy fahasahina io fahasahina avy amin'ny fanotronana fa tsy le fahasahina dalabe fotsiny zaraka tsy mataotra asio alika masika zaraka tsy mataotra tsy fahasahina avy amina mokon-dola izy fa fahasahina avy amina fiankinan-doha amin'Andriamanitra le izy. Mila an'izay ianao tena kaikinao mila an'izay ianao amin'ny fiainana hoe mila n'io karazana fahasahina io ianao hoe io fahasahina io nefa hoe tenena izy io fahasahina io nefa hoe raha vao tsy eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia tsy azonao io hoe dia tsy ofrano izy tomoera amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe tsy misy afa-tsy zavatra tsara eo amin'io hoe tsy maheno tehaka ao an'Andriamanitra. Fomba fitentsika olombelona inona ny côté positif inona ny côté négatif. Ny sitrapon'Andriamanitra tsy misy côté négatif. Tsisy. Rehefa hiatrika ny sitrapon'Andriamanitra dia zao ny tenen'ny Salamo 48 andiny fahavalo. Ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako. Ataovy any anatinao mihitsy hoe za te anao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy hoe dia ty moa zany dia sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy atao fa dia bon. Tsy maintsy atao one. Testa ny ao ambony ao. Tsy hoe ny ao ambony fa dadanao ny ao ambony. Na le expression zany ny ao ambony. Lehibe. Manao tsy samy teny hoe Jesosy. Misy zavatra mialavitra antaranao sy ny tompo zay mahatonga manomboka misy karazana narina be dehibe misisika mametraka séparation sy distanciation entre anao sy ny dadanao. Alléluia. Anankiray sisa. Romana 9:9. Naran'i Jesosy fa zay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Mila kompletentsika ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy eo amin'ny fahafantarana an'ilay izy fotsiny. Tsy eo amin'ny fanaovana an'ilay izy fotsiny. Fa ny fanaovana an'ilay izy miaraka amin'ny fanamasina. Ohatra, misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa zany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Dia raha vao ataonao ara-nofo io zany dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Izay ny tenen'ny bokin'ny Romanina. Satria ny olona mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy araka ny fanahy fa tsy araka ny nofo azafady fa araka ny fanahy. Alohan'ny misaotra amin'ny zavatra rehetra zany manekely ho taria amin'ny fanahy aloha. Sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny lehilahy ao raha lehilahy tiavana vadinareo dia tonga dia tiavana be tiako be fotsiny ianao ranga. Tsy izay ilay izy. Ao amin'ny fanahy, araka ny fanahy, taria amin'ny fanahy. Raha vehivavy manekely ny vadinareo eny ataoana moa fa izay zany tena atao anaiko ny tsy taria amin'ny fanahy zany. Any misy taim-bava kely zany, kely fotsiny dia tsy taria amin'ny fanahy zany. Taria amin'ny fanahy, vavaka. Ay, izay ny tokony atao eny ary. Saosisy ny laoka, amen. Alao tototikena indray mety. Ozy papa zany io. Saosisy ny laoka to dia manaiky ny vehivavy. Eny tompoko. Atao tototikena indray mbola mety. Na atambatra izy roa mety koa. Zany voafora. Fa tsy hoe vao miteny saosisy. Ino ty ty taria amin'ny fanahy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Fatria mahafinaritra ny sitrapon'Andriamanitra. Raha vao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia renao mihitsy ny hoe Andriamanitra tsy mandao ay. Ary mitsotranao marina fa ny devoly to dia mahita hoe oy tena tsy mandao azy. Aleo tsy mandany fotoana amin'ity olona tsy ilaozan'Andriamanitra fa aloha ny amin'ilay ilaozany rety ty misy ilaoza. Tsangana. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia hivavaka tsika. Misy taitra be eo. Fa ahoana amin'ny fanao ohatr' izany. Avaofao ny tananao dia manekeo ho taria amin'ny fanamasina mba hahafahanao mifandray amin'Andriamanitra atao amin'ny teny izay nomeny androany. Nampatsivy ny tompo fa ny tena olana tokony ho vahana dia ny vahantsika raha sanatria tsy eo amin'ny fanatrehana. Resao amin'Andriamanitra ny etaetanao, anao ny sitrapon'Andriamanitra, atonga n'Andriamanitra tsy andao anao mba hivaly le problema hoe raha sanatria tsy eo amin'ny fanatrehana. Raha amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta isaorana ianao, ankasitrahana ianao amin'ny fony manontolo ny fotoana androany. No vahana le tena olana satria nampatsivinao fa ny tena olana raha sanatria tsy eo amin'ny fanatrehanao. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fampianarana fa rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra mandraka arivo izay dia tsy mandao anay ianao.
tianay zany expérience zany aventure sy fiainana zany hoe mahatsapa any anaty zay en paix miadana réconcilier miavana aminao tsy misy roiroy ara-pifandraisana eo aminay sy anao atonga ny any ampatsapana tokoa fa tsy rery zay miatrika fiainana tsy rery zay miatrika challenge sedra reo karazana zavatra be deaibe miandry eo amin'ny andavanandrom-piainana satria eo ianao noho ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay ataonay oka mifamindram-ponao elo lalana ho an'izay rehetra mety nandao ny sitraponao na namaivana ny sitraponao tahaka Moïse nitenenay andro amaraina hoe raha tsy eo ny fanatrehanao dia tsy handeha zay tsarovony tsiraray avy indray hiatrika an'ity journée ity amin'izay rehetra mety ho atrehana amin'izay rehetra mety ho atao na mety any amin'ny asa mandrara fianarana fiainatokantrano ara-pahasalamana fikarakarana maro samihafa fikarakarana taratasy fikarakarana momba ny fiainana sy zay rehetra mahakasika azy omeo azy ny toko sy antoka satria hijoro izy tompo iary hijoro zay eo amin'ny sitraponao ary eo amin'ny sitraponao mandrakariva indrindra taria amin'ny fanahinao mianatra zay mba hanao ny sitraponao manomboka androany taria amin'ny fanahinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mankasitraka ary anaran'i Jesosy sotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy amen mahazo toerana vetivety asitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy dao tsika anao fanatitra ho fifaliantsika satria ny teny tamintsika Andriamanitra nanatrika ny fivoriantsika teto Andriamanitra sy ny fanatrehany amen na amen azadino fotoana antsika rapitso mbola misy sekoly indray eto ary zafady tompoko zafady indrindra zay sekoly zay dia sarobidy satria misy zavatra azotsika ianarana foana inona ndraisitsika andro amaraina zao inona ilay tena olana raha sanatria tsy eo na tafasaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra inona ny nataon'i Jesosy mahatonga antsika ho tafaray amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria nisy taon'i Jesosy tafasaraka tamin'Andriamanitra mba hampidirana anao teo amin'izay bangy zay le fahatelo mba hahafahanao misitraka sy hoe mahatsapa présence ao amin'ny onction iny zany tsy misy ifandraisany amin'ny hoe niovana mbola tsy niova ianao dia inona izy moa miresaka momba an'Andriamanitra fa le faefatra farany resantsika teo le point anisany tena important dia zao rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra zasy ianao dia mijoro Andriamanitra manome anao fahatsapana fa tsy mandao anao izy raisy nitsotra azy hoe tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa ho marina amintsika menakavindray ny fampanantenan'ny tompo hoe sy ny fahamarinana ny fijoroana indro izao omba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao marina ara-pahatsapana ao anatinao zany satria hijoro anao amina etaeta safidy tsara anao ny sitrapon'Andriamanitra tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny fahatongava-tsaina anao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra amin'ny olona rehetra amin'ny atao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao